fandro darana tao amboditsana tomasina faharoa tapitra ny roa amin'ny fitopolora na mitandrina ny ampino silamo idina ifotony ny toerana fandraisana piasa mpanjakana na mpianatra ny voaka ENS iroso amin'ny dingana mafimafy raha minimana tsy tadiny ny tompony andraikitra CFIP FFKM fototry ny fiandriana am-pirenena ny lalam-panorenana. Manatra ny fiaravana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajany ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika no isataratsika ny fampahalalam-baovao manoloana ny fanasoketana ampay be maso nataon'ny mpitondra ankehitriny momba ny fivorian'ny sadeka izay ho atao eto Madagasikara dia nanao fanambarana miaraka ny filoha miralaha teo aloha dia ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filoha Hery Rajaonarmapianina ndao arahantsika avetrany ny Antsipriana izay. Ilaza ampay be maso ny filoha Andry Rajoelina fa nisy filoha iray teo aloha izay nanatona mpitondra ambony sasany ao amin'ny sadek anao hetsika fanaratsiny mikendry ny anakana ny fivorian'ny fikambanana ho atao eto Madagasikara ka nilazany fa tsy mendrika izy hitarika ny fikambanana tsy nanona anarana izy fa nilaza fa mampalahelo sy mahamenatra izany fihetsika izany ary miantsony rehetra ho amin'ny firaisankina fiombonana andraisana ny hetsika ho ny fanambarana miaraka nataony filoha teo aloha miralahy ity. Izay solotena ny mpanohitra republikanina dia maniry ny anitsy ny zava-misy marina ny fampiresana nataonay tamin'ny mpikambana sasany ao amin'ny sadek dia tsy fampelezan-kevitra politika fa fifanankalozan-kevitra miorina amin'ny zava-misy sy ny antontan-taratasy voapirofo ary mifanaraka amin'ny sy toavina voarakitra ao amin'ny fendalana sadek ho an'i Madagasikara izay nekena tamin'ny taona 2014 hoy izy ireo. Tao anatin'izany fendalana izany nanoloteny Madagasikara ny anangana manontolo politika mirindra sy milamina eo amin'ny andiny ny fahatelo iaro ny fahalalam-bahoaka sy ny fahalalam-pitenenana andiny ny faefatra azahoana antoka ny tena fahaleovan'ny tena ny rafitra mpikarakara ny fifitianana eo amin'ny andiny ny fahafito ary ady amin'ny kolikoly ho fampiroboroboana ny fitondrana tsara tantana. Ankehitriny anefa ireo tenin'ny fanekena ireo dia tsy nisy tanteraka fa vohitsakitsaka miverimberina. Mazava ny antotanisa sy ny loharano-baovao fisamborana tsara dalana sy famoretana fihetsikehtsehana ampilaminana Amnesty International 420 Komisiona Nasional miaro ny zon'olombelona 320 tsy falevantena ny seni vonona Europeana 320 KMF Cnoe 320 fanodikodinana volam-bahoaka mihoatra ny R5 7 miliara euro hatramin'ny 720 Bianco 320 fitsarana momba ny compte 320 Transparency International IPC 420 olana social lehibe izay 20% amin'ny mponina no miaina ambanin'ny fantrana ary latsaky ny 20% no manana herinaratra banky iraisam-pirenena aprily 420 ho iatrany ny fanambarana. Ny firaisankina sy ny fiombonana dia tsy azo atsangana amin'ny fahanginana manoloana ny fanitsakitsahana toy izany ny fanomanana fivoriana amin'izao toezavatra izao nefa tsy manaiky sy tsy mitsabo ny tena antony mahatonga ny krizy dia nimba nilazany sadek ary hiteraka afatra ratsy ho an'ny faritra iray manontolo. Mazava ny fihetsika nataonay dia niaro ny mahatokana sy ny fotokevitry ny firenena sy ny sadek mba aharetany ho sehatra ajaina sy itokisana ho an'ny mpikambana rehetra ho iatrany ny filoha teo aloha mirahalahy dia ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filoha Rajaonarmapianina Hery. Izay ny amin'iny fanotontosaina omaly tolakandro ny famelabelaran-kevitra izay nataony teo anivo ny sampana ekonomika momba ny fiainam-pirenena na ny CFIP ao anatin'ny FFKM. Dr Perira Solondraibe mpampianatra teolojia efa misotro ronono sy ny mon père Prosper Ratovomananarivo no nanao ny vela-kevitra mahakasika ny fiandrianam-pirenena isan'ny fototra ifaharan'ny fiandrianam-pirenena ny lalam-pandrenana saingy hatramin'ny nazahoana fahaleovantena dia imbetsaka isika no nova lalam-pandrenana risarisy rindratsary ny Andry Rakotomalala. Ny mianany malagasy ny fiandrianam-pireneny, ny fiandrianam-pirenena sy ny etika kristianina ireo no lahevitra lehibe ny angany vela-kevitra na raina ady hevitra no karakaray ny sampanasa ekonomika momba ny fiainam-pirenena na ny CFIP eo anivo ny FFKM mianga amin'ny lalam-pandrenana ny fiandrianam-pirenena raha ny zava-misy anefa no jerena dia tena mametraka vahoaka ho afaka eto Madagasikara ve izay hoy ny fanontaniana. La constitution si maintsy olona amin'ny constitution zany atao hoe fiandrianana tsika efa 1960 voanena amin'ny fahaleovantena fa ny modelina na constitution dia tsy mofo fa frantsay
olonafaka atsika efa io constitution io rahampalolena io mametaka indray fanjakana républicain ary ny principe hoe fanjakana républicain io dia hoe gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple ka ao anatin'izay zavatra tiany créty zay dia zao ny olona no nomena ny fiantiana ny olona no nomena fiantiana zany hoe ny peuple ny vahoaka e ao anaty constitution miantikantsika ireo hoe ny vahoaka malagasy dia fanjakana masy mandidy zay zany le fiantiana masy mandidy ny question zany hoe masy mandidy le vahoaka malagasy ao anaty le fanjakana républicaine izay mametaka ny fiantiana écriture république 91 2002 2009 isan'ny mamono ny fahefana eo am-pelatanany vahoaka ny populisme ho iantrany ny vela-kevitra betsaka no ahitana taratra izany eto amintsika ary hita miariary ny fahatrarany sasan'ny tanjona ho iantrany ny fanazavana ny populisme dia fanafoanana tsikelikely ny fahefana masomanidiny vahoaka amin'ny alala famonona ny andalana reo vonikely ara-politika ara-piarahamonina sy ny atoko sy ny fikamanana manana idéologie politique azo aloso nomin'ny an'nympitondry zay ny populisme dia tsy misy afaka mipeny tsy misy afaka manolotra vila ampiarahamonina hafa afa-tsy ny ampitondra tokana dia mahazo valana mihevitry ny tokana sy ny fahefana ny tokana dia ny mondiany antsika miaraka amin'ny réseaux sociaux sy nouvelle technologie dia tratrany populisme eto amintsika be populisme sa tsisy populisme question naka exemple bebe tsika betsaka ny sehatra ahatarafany ny fihevitry olotokana ho lasa maso madidy eto amin'ny firenena ho iantrany ny fanazavana manozongozana ny fiandrianam-pirenena izany ary mitarika ny faharavany hevitry ny maro izay amafisy ny fivoarany ny teknôlôjia amin'izao fotoana ho iantrany ny teo anivon'ny FFKM fa vaovao makasika ny 10 aogositra kosa dia nanomboka tamin'ny 14 ny volana jiona taona 1,770 ny fihetsiketsehana nitarika ny hetsika lehibe tamin'ny 10 aogositra taona 1,770 ateto Madagasikara nitondra ho any amin'ny Repoblika fahatelo sy ny lalam-panorenana vaovao tamin'ny taona 2,770 io hetsi-bahoaka io tratra ny tanjona ho an'ny fampanjakana ny demokrasia tamin'izany fotoana izany ankehitriny anefa tsy tazana intsony izany demokrasia izany eto Madagasikara satria mifeny ny fananam-bola ao anatin'izany dia voafehy ihany koa ny vahoaka tsy azo ny fahafahany maneho hevitra marina ho iantrany ny fanahoan-kevitra Narcisse Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay nanomboka ny 14 jona 1,770 ny fihetsiketsehana lehibe nataony malagasy ny ampifitokonana nataon'ireo mpiasa mpanjakana ka nanery ny amiral lideratsiraka ametraka ny Madagasikara ho tany demokratika ny amafy ny toedrarah ny 10 aogositra 1,770 rehefa nitifitra tsy misy fampitandremana ireo olona antapitrisany nanao diabe ny azo ny lapa-mpanjakana iavoloha ireo mpitandro ny filaminana ary namoizana ain'olona maro zany naomby ny tolona natao taoriny 10 aogositra 1,770 iny ho ny fanehoan-kevitra satria nanomboka teo ny fivoarany demokrasia teto Madagasikara ary nitarika ny fandrafetana ny lalam-pandroenana vaovao sy ny fametrahana ny Repoblika fahatelo tamin'ny taona 2,770 zany ary nitondra tamina fifidianana malalaka sy fanovana fitondrana voalohany tao anatin'ny tantarany firenena isany antokona ray anjara tamin'izany antoko MFM tratra ny tanjona ho an'ny fahafahana maneho hevitra ho irabe ny asy randrenirina saingy natao atsirambina sy nailika ireo olona nitarika ny tolona tamin'izany demokrasia taorinan'izay ny tratra
le démocratie zany hoe ilay fahafahana maneho hevitra fahafahana miteny dia tratra iny a taorianany 20 ny nampanahelo fotsiny a dia le olona nanao ny tolona na le antokony nanao ny tolona tamin'izany fotoana zany a dia nahilikilika sy nezahana mihitsy ara hoe namadika ny tolona diso ny fiheverana satria ny disoa dia nisy faty olona mikararana teto nentina nazahoana fahefana teny amin'ny lapan'ny avoloha zany teny amin'ny lapam-panjakana izay heverina fa tsy tokony hitsahana akory zany lapam-panjakana zany efa nisy dinika mialoha natao afahana mametraka ny rafitra isan'ambaratonga ary nanaiky tamin'izany ny filoha didiratsiraka tamin'izany hoe eny ara fa mbola nentina ihany ny olona satria efa fantatra hoe tsy azo fahefana zany a ny olona maro be teo amin'ny 13 mai dia naporisihana moa zany ny olona hoentina hovonoana azadino fa ny raha latsaka zay ny hoentina amina risia amina politika ohatran'io dia mananjina ary izao ny vokany tsy tafarina mihitsy tsika zany ka aoka ilay famonoana olona amina resaka politika amin'izao vaninandro zao tsy antsony zany fa fifampiresahana ihany amin'izao fotoana tsy hita taratra ary nanjavona tanteraka ny demokrasia notakiana tamin'ny tolona 1 satria mihamaro ny fampiasam-bola mba hazahoana sy hitazomana ny fahefana indrindra-pahatraina ny vahoaka malagasy mba hahafahana mifehy azy ireo amin'ny alalan'ny vola raha mbola ny vola no ampiasaina eto amin'ny firenena dia tsy ho voahaja mihitsy ny demokrasia eto Madagasikara fa efa ny manam-bola no misy amin'izao fotoana izao hoy hatrany izy nanamafy zao hita raha tsika mahita zao zany ny firenena amin'izao fotoana zao tsy voahaja ny demokrasia na dia ny fifidianana fotsiny ary atrehantsika zany isan'ambaratonga dia tsy voahaja zay ny fampiasam-bola be loatra zany eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana zay ataontsika eto no heverintsika fa ampanjakaina azahoana fahefana ka raha mbola io vola be io zany a no heverintsika fa azahoana fahefana ka afahantsika mipetraka ao amin'ny fitantanana dia tsy hanaja ny demokrasia mihitsy ny olona mampiasa an'izay ary tokony hieritreritra ihany ny olona zay mandray anjara amin'ny fifidianana hoe nezahana mihitsy ve le vahoaka nampahantrana ao anatin'le izy ka mora fitahana amin'ny vahoaka ao anatin'izay azahoana n'le fahefana demokrasia aloha zany dia tsy nisy mihitsy a teto Madagasikara aloha tsy voahaja zay satria miteny daholo international miteny ireo fikambanana izay heverintsika fa manaraka akaiky amin'ny Madagasikara fa miempotra ny demokrasia eto amintsika ny resaka fitantanana indray amin'ny ankapobeny dia saika ny fandresahako teo ihany le hoe ny olona hiverina fa manam-bola zany mifehy ny fanjakana amin'izao fotoana izao manam-bola mifehy ny fanjakana ka tsy te hiresaka amin'ny mpanao politika tsy te hiresaka amin'ny hiverina fa reo sokajin'olona maro samihafa andaminana ny tany sy ny fanjakana Vermo mikarak izany ny tolona nataon'ireo mpiray-tandrazana tamin'izany indrindra ny tolony 1.720 io izay nitondra fiovanana kany amin'ny demokrasia satria ankehitriny miatra ary mitoetra ny fanaparam-pahefana sy ny fanampainam-bava. Vao makasika kosa ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana dia miantsony amin'ny pisarana ny fanenjehana ireo ben'ny tanàna tsy mitovy fijery sy tsy manaiky ny baiko ny fitondram-panjakana ny solombavam-bahoaka voafidy atao amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano tamin'ny alalan'ny vondrona firaisan-kiny. Nisy moa ny fianamben'ireo ben'ny tanàna misa 420 tao amin'ity distrika ity omaly antony natanterana izany ny fisiany fizarazarana ateraky ny rivotra politika sy ny firehana ara-politika raha ny fanazavana ny antsiprian'izay. Anomezana fahefana sy fahaleovantena bebe kokoa ho an'ny rafitra ifotony mba ahafahan'ny komuna sy ny faritra mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny zava-misy ny fotony ny fitsinjaram-pahefana izay hita fa tsy tanteraka eto Madagasikara. Mivangongo aty amin'ny foibe ny fahefana any ka ireo fanapahan-kevitra lehibe sy ny famatsim-bola dia miankina betsaka amin'ny fitondrana foibe avokoa ka mahatonga ny komuna ho voafatotry ny politika foibe fa tsy ny eny ifotony. Eo ihany koa ny fanararotana ara-politika amin'ny sehatra ifotony izay manakana ny fahafahan'ny ben'ny tanàna tsy mitovy firehana politika hiasa am-pilaminana. Ny ametrahana politika vaovao iombolany ben'ny tanàna no antony izao fiainana izao hoy ny filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna eto Atsimondrano. Ny zavatra tsapa tao anatin'izay dia ravaravaniny atao hoe tsy mbainy resaka rivotra politika zany ny ben'ny tanàna izay mihitsy nahatonga ny nanapa-kevitra ny hoe andao
ovana ny fanaovana politika eto anatin'ny distrika na Tsimondrona manomboka izao fa ny fihavanana ny taloha vao ny politika dia niara-nanapa-kevitra izahay niantso an'ireto ray aman-dreny reto ny hoe hotrony izahay aneo an'izany fihavanana izany dia nasehonay tokoa fa ao anatin'ny fihavanana ny ben'ny tanàna 4 eto anatin'ny distrika na Tsimondrona. Ny tanjonao anatiny dia aneo an'izay fihavanana izay amin'ny alalan'ny asa sosialy dia tsy ho gaga isika izany raha misy ny fitetezanay ny commune izay tsapanay fa mbola ao anatin'ny tena fahasahiranana dia hitsidika an'ireny commune ireny izay hitondra ny voatsirambin'ny tanana erana amin'reto ray aman-dreny reto hanampy ny zavatra manahirana ny commune eo amin'ny lafiny sosialy izay voatsirambin'ny tanana tsy havita be akory. Dia izay zany le hoe marianay mihitsy androany fa ny fihavananay samy ben'ny tanàna, fihavananay amin'ny masamo olombofidy rehetra, ny fihavananay amin'ireo atao hoe olombotely rehetra ato anatin'ny distrika amin'ny Tsimondrona sy ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Tokony atsahatra ny fanenjehana ireo ben'ny tanàna izay tsy mitovy fijery na tsy manaraka ny baiko avy amin'ny fitondrana. Hoy kosa ny solombavam-bahoaka voafita ho Tsimondrona tonga niatrika ity fihaonana ity. Eto amin'ny distrika na Tsimondrona zao dia folo ny ben'ny tanàna miaraka amin'ny team dia misy koa ireo indépendant dia noho izany zay ny antsoava ataoko hoe oka tsy ny firena politika na ny tsy vitovikevitra ara-politika no hanenjehana n'le olom-boafidy hoe tsy mety miaraka aminay, tsy mety manao zay baiko fitondrana dia ho enjehana ny olom-boafidy. Zay ny antsoava ataoko zany oka hitsahatra teo zay ary oka ho modely amin'izany ny eto Tsimondrona eto moa zany ny ben'ny filohan'ny ben'ny tanàna fikambana ben'ny tanàna na Tsimondrona dia lany amin'ny atoko miaraka amin'ny fitondrana dia efa nifampiresaka an'izany zay ary manaiky an'izany izy ary ifanampy amin'ireo ben'ny tanàna namany raha sanatria mbola mipetraka izay entsiketsika noho ny hevitra tsy mitovy zay ka raha sanatria kosa izy hoe misy ny mangalatra, misy ny manao kolikoly zay zavatr'afo fa alao hipetraka ny bonne gouvernance fa tsy ny hevitra politika no hanenjehana olona. Dingana iray maneo fa ilaina ny fampiresahana sy ny fanarenana ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra ifotony asiny ny rafitra nasionaly ny fiatsika ireo ben'ny tanàna ao Tsimondrona. Tokony anomehery ny commune amin'ny alalan'ny vola miditra mivantana sy ny fahazahoana fanapahan-kevitra tsy miankina ny fanapariam-pahefana nefa mbola lavitra izany ny zava-misy tsy afabela amin'ny fanenjehana ara-politika ny fitantanana eny ifotony ka mampisalasala ny fahombiazan'ny rafitra amin'izao endriny izao ho iatrany ny fanazavana. Fa tontolo ny tanora sy ny fanaovana politika eto Madagasikara kosa indray ny anoizantsika ny fampahalalam-baovao mbola tsy mahazo fanohanana ampy amin'ny fampivelarana ny fahaiza-manaony sy ny fandraisana anjara amin'ny sehatry ny politika ny tanora malagasy eto amintsika. Ilaina arak'izany ny fanamafisana ny fanabeazana ara-pifidianana sy ara-politika. Isan'ny sakana ho an'ny tanora eto amintsika ny fampitahorana ny fandrahonana ary ny herisetra rehefa maneho hevitra. Ny antsiprian'izay hoentiny Narcisse Karazafy sy mbola avatsara. Maro ireo sehatra azon'ny tanora anovozana fivelarana ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara tsy hita taratra nefa ny finiavan'ny fanjakana ankehitriny hanome lanja sy ampivelatra ny fahaiza-manao ary ny fahafahan'ny tanora miditra amin'ny sehatra politika sy ny fampanajana ny tany demokratika eto Madagasikara. Tokony hotohanana voalohany amin'izany ny fanabeazana ara-pifidianana. Ilaina ny mampafantatra ny tanora ny andraikiny amin'ny safidy politika sy ny fandraisana anjara amin'ny fanapahan-kevitra satria izany no mamaritra ny hoavy ny firenena. Mbola maro amin'ireo tanora no tsy anasa sy mitotototo mitady izay ho arapaka ka tsy afaka anatanteraka ireo rehetra ireo ary vitsy sisa ireo tanora mametraka tanjona lavitrezaka. Vokany mihena ny fandraisana andraikitra izy ireo eo amin'ny sehatra politika sy ny fampanajana ny demokrasia eto Madagasikara. Amin'izao nefa tazana hoe marisarisa ny tanora noho ny tsy fahampiany izay hoe politika izay ao amin'ny ao anaty politika mpanjakana hoe raha ny any ivelany zao ohatra ny any Frantsa ohatra dia any ampianarana vao manomboka mianatra dia efa hoe ampidikinao anatin'ny programme fampianarana mihitsiny mangesaka hoe raha andeha anjara amin'ny fifidianana dia zao dia efa mbola kely izy zany dia efa vonona amin'izay. Ankoatr'izay koa ny firoborobon'ny teknôlôjia dia raha ny any ivelany zao no jerentsika dia ny any ivelany efa ampidigny zareo ny teknôlôjia satria izay no ahafahan'ny tanora izay no hain'ny tanora ankehitriny tsy afaka misaraka izay hoe teknôlôjia izay. Dia zay ohatra ny ohatra anankiray raha ny any ivelany fa ny eto amintsika tena banky izay zavatra izay ka izay zany tokony hanaovana ezaka aloha izay resaka hoe fanabeazana izay ho amin'ny lafiny fifidianana. Fa eo koa ohatra ny olana hafa
tahaka ny hoe tsy fananana azy dia tsy mifantoka tsony amin'ny raram-pirenena ny tanora noho izay tsy fananana azy zay fa hoe tena hoe nianina androany no tadavina androany dia tsy manana tsony an'le tsy afaka mandefa fisainana tsony zany ahoana no afaka fa ny ankehitriny ary tsy hita zay anaovana. Eo anivon'ny fiarahamonina malagasy tsikaritra fahaizahana le medsaina ny tanora mba tsy ho tia politika tsy haneho hevitra ary onona amin'ny fahanginana tsy malaza ny foto-kevitra demokratika zany satria ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra dia zo fototra ho an'ny olom-pirenena tsirairay. Volena ao anatin'ny tanora ny tahotra sy ny fisalasalana ka tsy samandray andraikitra na miatrika ady amin'ny tsirariny tsy vitan'izany fa ampidirina ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka malagasy mba tsy hanara-maso akaiky ny raharam-pirenena sy andra-fepetra amin'ny fiarovana ny zony. Ary fahitako azy amin'ny hevitra manokana zay mihitsy ny tiany fanjakana hitondrana an'le izy tsy hoe tsara misy ray aman-dreny misy reny tany apastolaire reny ohatra ray fotsiny ray aman-dreny lehibe no maneho hevitra dia tonga dia samborona reny nefa le fitaratra jeren'ny tanora izay dia lasa tsy mahasatsy ny tanora maneho hevitra amin'ny lafiny tahaka izay dia lasa zay misy volena zany volena anatin'ny tanora le tahotra tsy ahafahany manofy intsony eo amin'ny eto amin'ny firenena dia zay misy an'olana lehibe ihany koa fo tsisy afa-tsy ny fanabeazana any amin'ny fanabeazana aloha mila jerena volonté le izy amiko fahitako azy volonté zay raha ny antsika ankehitriny dia tena hoe ampahatrana le olona tsy ahafahana manaraka akaiky ny raharam-pirenena dia lasa zao ny fandehan'le izy zay ny fahitako azy. Tetikasa iray nentina nampivelarana ny tanora ny tetikasa Zamasaky izay nokarakaray ny fandaharana asa ny firenena mikambana misahana ny ponina na ny UNFPA nentina nanomezana lanja ireo tanora sy ny vehivavy mba hasahandray andraikitra amin'ny sehatra ara-politika. Nanentana ireo tanora mba tsy atoritory Selina tovovavy avy any Tulear nahazo ny voalohany tamin'ny fifaninanana tetikasa Zamasaky. Olana fototra ianan'ny tanora ho izy ny fampitahorana sy ny fandrahonana ary ny herisetra atao amin'ireo tanora rehefa maneho hevitra. Misy eto atoerana dia ny tena tiako ambara zany tsy mila matoritory ny jeune fa mila mitsangana ary mila mahasahy miteny sy mijoro amin'ny zo sy andraikitra izay sahanina. Eny aloha ety am-boalohany ohatrohatrany hoe vao manomboka zany izay zavatra izay fa irariana ny tohiny mba hoe tena hoenoina marina ny feon'ny tanora. Ny tena olana dia le sakasakanana sy teny rahonana izay ny tena olana misy amin'ny jeune du coup mavozo izy tsy te hiteny mihitsy misitrika any amin'ny coiny ihany foana soit rahonana izy soit raha vehivavy moa zany izy dia soit anaovana somary karazana etsikana violence zafady ohatrohatran'izay le tena mahazava-dehibe azy manokatra feo an'ny tanora izy afaka mahazo miteny daholy zay le hitako avantageny. Atotosa androany tena korondrano ny fifantenana ireo nandresy tamin'ny famaranana ny fifaninanana adisisika Zamasaky ity etsika ity izay mikendry ny tetikasa ny fandraisana anjara ara-politika sy ara-piaramonina ataon'ny tanora sy ny vehivavy mba ho fanamafisana ny rafitra demokratika sy hampanajana ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Fa ny 17 sy ny 18 ny volana aogositra izao kosa no andray ny fionana an-tampony Sadek Madagasikara. Saingy tsy misy ny fahavonona fototra avy amin'ny fanjakana raha ny zava-misy no jerena fa atao fisehosehoana amin'ny endrika ivelany fotsiny raha ny fanomanana. Terena takomana ireo tranga manala baraka mba anehoana fa milamina sy mandroso ny firenena kanefa mety ho verimaina ihany ny vola sy ny fotoana lanina amin'izany. Mipetraka ny fanontaniana hoe inona marina no tombotsoan'ny Madagasikara avy amin'ny ity fionana ity hoy ny mpanara-baovao. Narcisy Karazafy sy mbola avatsaratrandry no mitondra ny antsipriana izay. Ao anatin'ny fandraisana ny fionan'ny Sadek Madagasikara amin'izao fotoana izao ny 17 sy ny 18 aogositra ho avy izao no fionana ny tampony ireo filoha ny androm-panjakana amin'ny firenena 12 mivondrona ao anatin'ny Sadek. Fionana lehibe tokony ahafahan'ny firenena mampiseho ny fandrosoany sy ny heriny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena saingy mifanohitra tanteraka amin'izany ny zava-misy araka ny fanamarian'ny Ratsy Mandresy Tiavana Victor ampitarika ny tanora Tima ao Avaradrano Tandrame
metaka ny fandraisana ny fiaonana ary tsy misy fahavononana mazava avy amin'ny fitondrana fa maika amin'ny endrika ivelany ireo mpitondra toa miaingo ambony tsokoko fotsiny ny endriky Madagasikara fa tsy voakarakara ny lafiny rehetra. Eripo Vermaina araka izany ny fandaniana vola sy ny fotoana amin'ny fanomanana ity fiaonana ity ho iatrany ny fanazavany. Hoe zarina fiainana daholo tena zarina firenena efa misy vahiny tonga tahaka reny dia io ndray zao fa tonga SADC ny fanontaniana mipetraka zany zao dia inona aloha ny tombontsoa azontsika tamin'ilay fiainana tamin'ny francophonie ankehitriny efa ny filoha mihitsy zany zao zany hoe filohan'ny SADC inona indray ny tombontsoa tokony ho azontsika amin'ilay fandraisana ny SADC satria raha fahitako azy dia efa tampoka zao ohatra tamin'ny francophonie teo mbola tsy tombontsoa voalohana tahaka ny hoe anafianana an'ilay hoe subvention nataon'ireny firenena ireny dia mody amboarimboarina aloha dia avy eo rehefa lasa ireny dia verina barana tahaka ny isan'andro any dia lasa zay hoe nanaovana ny firenena zany anatin'ilay izy ka zay dia tena miandrandro e za tsy manakana za manokana raha ny hevitro manokana hoe mety misy ilavana azy na reny hoe fifandraisan'ny mpandraharaha reny fotsiny reny fiverenana misy antony misy ilavana azy zay fa hoe le capacité an'le fitondrana akan'izay le tombontsoa zay manana an'izay hoe le fanjakana lasa manao mitsara velatsitsika zany amin'izao tontolo zao io ne na ho ataontsika an'izay ary vaovao mandeha hitantsika tamin'ny France 24 reny ne tsy afaka ho afeny aloha fa hoe le mpitondra mihitsy iny eo amason'le vahoaka ny tokony hoe mba hanana an'izay hoe tsy hoe rehefa tonga ny vahiny vao hoe anadio sy ny tahaka izay fa mba tena hoe hoan'ny vahoaka le zavatra atao zany zay zany ny tokony zay. Raha ny fandaharam-potoana moa dia ho tontosaina raha-pitso ny filakevitry ny minisitra eo anivon'ny vondrona SADC. Tontolo ny fampianarana sy ny fandraisana ho mpiasam-panjakana kosa indray dia mitaky ny anafainganana ny fandraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana ireo mpianatra na vita fianarana nivoaka teo anivon'ny école normale supérieure raha ny fanambarana nataon'ireo solotenan'ireo mpianatra nivoaka teny amin'ny ENS manerana nosy tetry ampifolo androany. Mpianatra maherin'ny 710 no nametraka antotan-taratasy teny anivon'ny ministera efa volana maromaro izay saingy hatramin'izao tsy mbola misy nivokany amin'izany. Nilazany roso amin'ny dingana mafimafy sy ambony kokoa ireo mpianatra raha minimanao be marenina amin'ny fangatahanizy ireo ny tompona andraikitra. Ando miaratinina eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Princy. Marary ny fanabeazana sy mpampianatra eto Madagasikara vonjeo SOS mila kota zato isanjato ireo nosorabaventy narantirantin'ireo mpianatra na vita fianarana teo anivon'ny ENS ampifolo androany. Nentina nanerana ireo tompona andraikitry ny fanabeazana manoloana ny olana setran'izy ireo. Mitakiny anafangenana ny fandraisana azy ireo mpiasam-panjakana raikitra ireo mpianatra sy ny amoana ny didim-panjakana ny fandraisana mpianatra na vita fiofanana avy anivon'ny ENS. Izy ireo izay mahatratra 5,790 no efa nametraka ny antotan-taratasy teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena efa roa volana zao kanefa tsy misy toy intsony na dia efa nampanantena indray azy ireo azy ny ministra hoy ny fanazavana. Miisa 5,790 zay nandefa dossier any ka angatana ary mino zahay fa ifanakaiky amin'izay isa zay ny isanay avato amin'ny ENS eraky Madagasikara. Ny fahatelo de zao na eno siosiondresaka izahay fa isy aminay ireo parcours na vita fianarana tsy ho raisina amin'io recrutement 10e vague io ka angatahanay tompoko tsy misy tombo sy ala izay rehetrarehetra nivoaka vato fa recruter daholy ny sapapampianarana rehetrarehetra nivoaka tato amin'ny ENS mba ialana foana amin'izao zava-misy zao dia angatahanay ny amaranana ile décret izay efa natomboka tamin'ny 2024. Io décret io dia misy foana ny mandrirarira hoe i ministera zao tsy tonga, i ministera zao tsy tonga ka mba ialana amin'ny savorivory misy foana dia angatahanay vitainareo hatramin'ny farany io zavatra io fa lasa ohatriny hoe izay foana ny maditra amin'ity resaka ity nefa ianareo ambony ao tsy mifanaraka. Efa nisy ny fampanantenana natao azy ireo sanginjana ho pokaty tsy nisy resaka intsony. Tranga izay ilazana fa ny tsy firarahina ny mpianatra.
efa maro ihany koa ny dingana fifampiresana ho takian'ireo mpianatra kanefa nandamoaka izany ary tsy nisy nandray azy ireo. Midika tsy firarahinanay le izy satria tena efa ela zany nandondom-baravarana ary tratrany foana zay hoe tsy afaka mandray zay aloha mbola manao an'izao zay de rehefa tonga le grevy de lasa ohatriny hoe zay foana ny tsy mety amin'le zavatra nefa efa tena marary anay le izy tena tsy hitana intsony zay atao zay antonona rehetrarehetra mandà daholo. Atao manjoro mbala tanteraka ny sehatry ny fanabeazana telo taona zao no tsy nisy fandraisana mpiasa. Misy amin'ireo mpianatra ny voray mpiasam-panjakana efa nanomboka ny taona 17 kanefa mbola miatona tsy nahazo fifanarana arak'asa sy fanindriana amin'ny toerana isany. Krity mahony mivoaka tato amin'ny NS tena tsy nisy zany tao agnatin'ny telo taona zay zavatra zay nefa ny tana amin'ny force misy ihany sa taona misy ihany de ato amin'ny NS tsy misy olo-dehibe ny fanaikitsika raha mato ministre ny enseignement technique mino zahay efa ka voakanao tsahoela koa io zavatra io amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena moa efa nanambara koa izy fa tsy maintsy hivoaka ny kotanay après ny LFR efa vita zao ny LFR fa tamin'izay izy rehefa nanontaniana io firy ny anjarana NS teo mbola io 3 arivo io kotany mena ka mbola hoampiana io hiady agnay amin'ny LFR vita ny LFR nefa zao miandresaigna raha mato ministre indrindra fa ny hamoahana ny liste ny recruté dixième vague ty asa tao ela fa mety tsy hotana koa zany ny mpianatra fietinay ao membre ao faranay ao amin'ny zavatra io satria hoe ao na midosianay nefa ela nandeha tagny efa 2 volana lasa zay tsy mivoaka hiany le izy de ohatrany hanahirana anay hiany de mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny tompony andraikitra voakasika rehetra manoloan'izany izy ireo efa hiditra ihany koa ny mpianatra kanefa tsy mbola misy taratasy fifanarana arak'asa voaray. Ny fampiresana tamin'izay hoe isy le fandraisana anay fa magaga anay hatramin'izao efa namoaka tety andro mpampianarana reo 2025 2026 nefa ny famoana ny fandraisana anay amin'izao mbola tsy hay hoe ahoana nefa après 3 semaines efa miditra ny efa rentré mpianatra zany ka zay ny antony angatanay sy ny antony anaovanay zao fanambarana zao mba hamoana malaky mialoha anio fidirana io zany. Iroso midingana mafimafy sy ambony kokoa ireo mpianatra raha mini manao be mareny ny tompony andraikitra raha ny fanamafisana. En tant que hoe mpampianatra zay de mitaky ampilaminana fa raha toa ka tsisy vahaolana de miala siny tompoko fa iroso amin'ny lalindalina kokoa izahay satria tena marary anay ity zavatra ity tsy sany io zany mandeha foana mba misy tompony andraikitra mandray anay de arira anareo misy manao politika manisy tsisy an'izany fa marary anay no mahatonga anay hoe hitrotra fa tsisy mpanao politika ambadika anay zany aleo de sorona satria mba manana fahavonona anay izahay amin'ny setriny fanasarana ny kalitaon'ny fanabeazana zay. Ny fampitona teo amin'ny vavadiny ENS ampefinoa avokoa androany ireo solitenan'ny mpianatra nivoaka avy amin'ny ENS manerana ny nosy. Nanamafy ny fitakiana miaraka ny anafanganana ny fandraisana azy ireo mpiasam-panjakana raikitra sy ny amoana didim-panjakana vita ny tompony andraikitra rehetra sony manambara fa atao laram-pameana ny fandraisana mpianatra nivoaka teo amin'ny école normale supérieure. Ity tranga ity izay manamaivana ny sehatra ny fanabeazana mita amin'ny sehatra hafa toy ny famodirana mpiasam-panjakana eo amin'ny lafiny fitandrona ny filaminana kanefa ny fampianarana izay fototry ny fampandrosoana mihitsy no atao atsirambana sy atao takalonaina tahaka izao. Izay ny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana fa etsy andanin'izay ihany koa dia tsy hainay ko vita mora ny fandrodanana trano 270 sy moské ary trano fiangonana kristianina ny tranga tao Ambohitsaina distriktan'ny Toamasina faharoa ny Pino Silamo eto Madagasikara raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany tapitra ny 27 ora izay nomena ny fanjakana sy ireo tompon'antoka tamin'ny tirara ity amerenana ny tokotanin'izy ireo saingy tsy mbola nisy ny marimaitresana hatramin'ny androany. Nilazany tsy emitra izy ireo fa idina ifotony any antoerany ijeriny zavamisy ka andray ny fepetra entitra aorin'izay. Ny antsiprian'izay tateriny Andomiaratina eo misasiny ratsariny Mathieu Prince atrany. Tapitra ny 27 ora nomeny Bureau National ny fikambanana Pino Silamo eto Madagasikara malola ny rara fandrodanana moské fiangonana kristianina roa sy tran'olon-tsotra 270 tao Ambohitsaina Toamasina faharoa ny 20 jolay lasa teo. Manamelika ny filazana diso momba azy izy ireo. Azo atao fitaovana fanalezana vaovao tsy marina ny fahefam-panjakana hoy ny fanamafisana. Mandala fihavanana ny Pino Silamo saingy tsy andefitra kosa amin'ny tsindry sy tsirariny miatra aminy Pino Silamo. Finoana Silamo dia finoana feno lape, fihavanana, fahendrena, fahalalam-pomba, fiarahamonina. Fa ny finoana Silamo kosa dia tsy mandefitra
amin'ny fitsindritsindry na islamo ao anatin'ny boky masina Qur'any banda audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim miteny ilay tompo Allah mana hoe wan nafs bin nafsi aina sulun aina wal udhna bil udhna urna sulun urna wal adl bil adl tanana sulun tanana eto zay mametraka fananarana nanome sansy ny fitondram-panjakana tsisy ambadika politika zao tsisy karambainy mpanao politika zao finoananay tsy atakalona ian'izany tsy fanoerana ara-politika zao fijoroana amin'ny lalan'Andriamanitra maty zay eto a velona zay eto migadra zay eto a tsy migadra zay eto mbo hitatsika ny tantaran'izany tsy firenena jado ny Madagasikara no fanamafisana misy ireo zoa mandalana tokony ampiarina amin'ny raha tahaka izao kanefa tsy voahaja tanteraka. Madagascar c'est pas pays royal, c'est république royale, république démocratique malagasy mandala ny lalàna tsy république jadona misy zoa ao anatin'ny lalàna zany misy ny atao hoe droit de occupant lana mainty molala an'le toerana misy ny atao hoe droit de notification notifie nanao mpahafantarina anao hoe sorona amin'ny toerana ty aiza daolo zany tsy voaja misy ny atao hoe droit de signification raha nisy tokoa ny didy pitsarana nanafoana n'ilay didy teo taloha izay mbola ifamalina ao amin'ny cour d'appel nefa mandainga tompona andraikitra sasany namana mbola ifamalina le didy a fa milaza zay hoe fa nivoaka ao le didy asa tsy tribunal automasina namoaka an'izany fa ny tribunal any amin'ny l'île des Éparses angamba sa nanaovana didy antidaté fa natsapo hoe nandika lalàna anareo sy ny Andriamanitra mifampitsara amin'izany aoka ny tantara hitsara an'izany hatramin'izao tsy misy ry mahamaritry raisina momba ity raha ity tsy hemitra amin'ny fitakiny ny mpino silamo na hoe aza mety ho fampitahorana miatra amin'izy ireo tokony ampijoro sy atonga sainan'ny malagasy ny zava-misy tahaka izao hoy ny fanamafisana fa niala tao anatin'ny fanjanahantany ny malagasy fa niala tao anatin'ny fanjanahantany ny finoana kristianina fa niala tao anatin'ny fanjanahantany ny finoana silamo eto Madagasikara fa tsy mila zanahana antsony zay fa tsy mila fanjanahana antsony zay ry mpiray tandrazana raha tsy mitolona amin'ny zavatra ohatran'izao tsika tsy ova ty firenenantsika ty ho voatsindry ny vahoaka madinika ho voatsindry ny tsy manam-bola idinay fotony ijery ny zava-misy marina ny antoerana ny Braona nasonany fikambanana mpino silamo rampitso ara-dalàna avokoa ny atao tantaratasy fahazondalana nafana izy ireo nisitraka ny tany nananganana mosketo ao Ambohitsaina Toamasina ka antony tsy aleken'izy ireo ny fandrobana tsy nisy fampilazana akory misy ny solotena avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika lasany Toamasina saingy tsy nahavaolana fa mbola mitoy ny asa teratany vahiny iray no voatontona ho ambadika izao fandravana izao raha nambarany mpino silamo andrasantsika eo moa ary hotaterina eto ihany ny toyny izay vaovao rehetrarehetra izay fa vaovao makasika ny tontolo ny asa sy ny toekarena kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny fiainan'ny mpiasa malagasy ny fakana aba 500 isanjato amin'ny entana makany États-Unis hoy ny Fiche Mare saingy tsy mbola voafaritra mazavany amin'izany ny safidiny tsy hitatitra ireo marary ny mpiasa malagasy ihany koa ny sindika maro amin'izao ho fiarovana ny tombotsoan'ny mpiasa malagasy ny antsipriany izay tanteriny Anjo Miaratina eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Prince Atrany raha fitomby efapolo isanjato ny aba saikalan'ny États-Unis amin'ny firenena malagasy amin'ireo entana makany aminy dia nampidinina ho 520 isanjato zany raha ny fanapa-kevitra no raisin'ny filoha Amerikana Donald Trump na tsy mbola voafaritra mazava azy ny mety ho ambadika io famidinana io sy ny fitraikany azo antoka ny Fiche Mare fa mety isy fitraikany amin'ny mpiasa malagasy zany raha ataontsika hoe afakaba ny anarany teo aloha dia zao zany izy amin'izao lasa misaba indray zany hoe raha ataontsika hoe zéro taxe zany ny fandranana entana tany Amerika tamin'ny fotoanandro dia zao zany lasa ny tataovana 520 isanjato raha le fianana teo aloha hitantsika tsara ny akamaroany zone France zay mpanondrana entana tany Amerika dia nilaza foana hoe raha miteny resaka karama zany zay mpiasa tamin'izany ny syndicat dia hoe tsy zakanay io fa treto zakanay dia raha ataontsika hoe misy tataovana hetra 520 isanjato indray zany izy amin'izao dia manay ihany zany fa mety hisy fiatraikany ho an'ny mpiasa malagasy ihany zay zavatra zay satria raha tsisy taxe izy teo zéro taxe zao zay lasa misy 15%
fa hatreto aloha raha ilay fanambarana zay nataony président américaine teo tamin'ny hoe 45% mba tafiditra ihany ny hena ihany zany aloha izy hatreto lasa 50 isanjato zany no taxa alohan'ny mpandraraha zany zay manondrana entana any amin'ny AGOA. Tsy hoe mamisavitsany ratsy fa fahitanay zany mety hisy fiatraikany ihany amin'ny fiainam-piasa malagasy zany io taxe 50 isanjato. Maro ireo endrika fanampitena sy fanitsakitsana zao fototry ny mpiasa ny anivon'ny orinasa amin'izao fotoana izao hoy ny FCMare. Tranga izay tera-dozy amin'ny fifandraisana ara-barotra toy ny AGOA. Misafidy ny tsy hitatitra momba izany izy ireo ho fiarovana tombontsoa ny mpiasa malagasy. Fa raha ohatra hoe nisy fitarainana natao, raha ohatra ka nentina ny zavatra iainan'ny mpiasa malagasy dia inoko 100 isanjato fa mety ho tapaka io, nefa raha tapaka ny AGOA dia tsika izay mpiasa malagasy ihany victime voalohany, dia izay no antony natony ampitarika syndicat rehetrarehetra mihitsy hoe tsy nandefa karazana fitarainana na fampandrenesana na ataontsika hoe mitovitovy amin'izay hoe fampahafantarana zavatra iainan'ny mpiasa malagasy, zany hoe efa nisy fotoana moa nisy essence zany natao hoe mahakasika zavatra iainan'ny mpiasa malagasy, dia efa nisy ny conseil tamin'izany tany ivelany hoe manovana reo fitarainana rifa nisafidy tsy nanao satria efa betsaka ny tsy anasa amin'izao raha ataontsika hoe tapatra ho tapaka koa ny marchén'ireo orinasa ireo dia tsisy azo tombotsoa amin'izay. Tsy azo idiverana ny tokony isy ny fifampiresahany amin'ny mpiasa, ny mpampiasa ary ny fanjakana malagasy momba ity fanapaka-hevitra ity hoy ny FCMare. Tsy ahivina ihany koa fa miatreto Madagasikara ny 20 isanjato alaina amin'ny zanabola indramina amin'ny banky. Na dia voalaza aza fa tsy voakasika izany ireo olon-tsotra sy mpampanjanabola madinika, mahita faisana ao anatin'izany kosa ireo mpandraraha izay sehatra tokony mpanome asa ho an'ny vahoaka. Nateo azy ireo antso sy fitarainana samihafa nijanona tsy nihaino io da io. Fanapaka-hevitra izay mifanohitra tanteraka amin'ny États-Unis, ny filoha amerikana izay nametraka eo aby io 7 isanjato ny volana aprily, saingy nampidina izany ho 5 isanjato izay ampiarina nanomboka ny 7 aogositra lasa teo. Tontolo ny fanabeazana eny fotony kosa indray dia ny tanterahina androany tao amin'ny commune ambanivohitra Kadimanga ny ady fototra ho an'ny trano sekoly CEG voalohany indrindra ao amin'ity commune ity. Hatramin'ny orinana commune mantsy dia tsy mbola nanana CEG ity commune ity ka zava-dehibe ny fanatanterahana ny asa tahaka izao hoy ireo mponina. Nanamafy ny ben'ny tanàna nandritra izany fa tsy maintsy avana ny asa lahara-pahamehana ho an'ny fampandrosoana eny anivony ity commune ity. Nantsipriana izay misary sindratsariny tahiriny aina. Ny taona 2024 no nisokatra ny CEG voalohany izay natomboka tamina efitrano roa ho an'ireo mpianatra vao afaka fanadinana CEPE. Ankehitriny dia nampiana efitrano roa ho an'ny klasy 5e ahafahana mandray mpianatra 9 hatramin'ny 12 isanisany. Raha taloha dia voatery nianatra teny amin'ny CEG Ambondrapeto lavitry ny tanàna ireo ankizy afaka CEPE. Ankehitriny kosa dia afaka noho ny fianarana eto ireo mpianatra. Fampanantenana nataon'ny ben'ny tanàna nandritra ny fampielezan-kevitra izay nekeny mpanolontsainan'ny commune no nahafahan'ny commune nanao izao asa ho fampandrosoana ny fanabeazana izao. Ity no pirofo fa misy fampanantenana politika mety hiforona ho zava-misy rehefa toana ny fandraisana andraikitra sy ny fankatoavana ny rafitra eo amina fitantanana. Commune ambanivohitra Kadimanga anisan'ny commune tena sahirana fa misy zany zavatra tsy maintsy atao hoe lahara-pahamehana eo anivon'ny commune sahala amin'izao. Eto aminay dia tsy nisy an'izany CEG zany hatramin'izay na commune azy. Nanomboka tamin'ny taona 2024 izay no nanomboka nanao CEG teto dia ity salle de classe ity ny teo. Ka rehefa nandray ny classe de 6e izay dikan'izay zany tsy maintsy hisy indray ny passe 5e dia hiditra ny 6e dia tsy maintsy mizaha hevitra ny eo anivon'ny commune amin'ny mahatompona andraikitra hoe inona no azo atao mba tsy hampijanona tsony an'le rafim-pampianarana efa napetraka teto anivon'ny commune dia ny hoe andao ary tsika aloha ifampiresaka amin'ny mpanolontsaina satria ny zavatra rehetra moa tsy maintsy izay foana, tsy afaka mandeha irery mihitsy ny ben'ny tanàna dia nifampiresaka izay dia nitovy ny hevitra hoe andao ary io no ataontsika priorité ny amin'ity taona ity. Dia izay no nanapahakevitra tamin'izy io. Nefa ny ankoatran'izay koa betsaka ny olona malala tanana, ny olona ny volavolaina teto anivon'ity sekoly ity nanolo tena
amin'izao fotoana izao zany dia efa lasa lavitra mihitsy le fanomezan'le olona hoe andao fa vonintsika re, andao ifanampy. Dia zay ngamba le izy hoe tsy manam-bola be ny commune ka fa dia tena hoe misy zany ro atao hoe vatona sonotry ny tany anisan'ny tena manampy anay amin'io. Navokany mason tao zany moa dia manodididina ny 35 millions d'ariary eo, zay izy tafatsangana. Itsankilan'izay mbola misy ny fandraisana andraikitry ny ray aman-dreny ho fanohanana ny fanabeazana eto amin'ny commune. Misy noho izany ny latsa-kemoka izay atao mba ahafahana manodina ny fampianarana eto amin'ny CG vao naorina ity, ho iantrany ny fanazavana. Raha ny fikasana aloha dia tena hoe andraisana mpianatra amin'ny fidirana amin'ny 9 septembre ity fotodrafitrasa vao atao ity, dia ny commune manontolo no mandray tanana ny fanatanterahana ny asa izay isorana manokana ny andriamatoa ben'ny tanàna ny commune Kadimanga, dia isorana ihany koa ny député amin'ny Tsimdrano voanga izay otrana izao fiatrafitrasa izao satria dia anisany manome fanampiana ho an'izao fananganana fotodrafitrasa ihany koa izy. Raha ny mpampianatra izao dia maro ihany aloha no mpiasa-panjakana eto, manana frama efatra izahay, zay zany no tsy mpiasa-panjakana dia 10 alina latsa-kemoka isaky ny ray aman-dreny, zay andoavana ny karaman'ireo frama efatra ireo dia ny karaman'ny gardien dia ny fampitaovana ny fampandehanan-draharaha mandritra ny taom-pianarana ray manontolo. Fototra ifaharan'ny fampandrosoana sy noavin'ny firenena ny fanabeazana, lakile ahafahana mitondra ny firenena any amin'ny tena fampandrosoana. Sarotra ny hiatrehana ho avy mamiratra ho an'ny taranaka raha tsy misy ny ezaka tahaka izao eny ifotony, hoy kosa ny solombavam-bahoaka. Misy olona be da be ny maire mahatsapa hoe ilaina ny fanabeazana. Eto Kadimanga manokana dia efa hitako hoe anisan'ny commune ambanivohitra somary sahirana satria tsy dia misy hoe orinasa betsaka na ohatrany fa dia mpamboly olon-tsotra daholo no atinatiny, kanefa nisy dia manana finiavana, izany hoe tsy dia misy fidiram-bola ny commune ampian'le hetra nalaina any amin'ny nalefa any amin'ny foibe indray dia izao vao maika tena sahirana ny commune, kanefa izy nanana finiavana hoe anao an'le CEG dia zava-dehibe zany dia za manokana moa zany mahasolombava-bahoaka anahy eto Tsimdrano petsaka ny ditiko fa zao mandray anjara foana mifanampy amin'ny olona noho ny hoavin'ireo taranaka. Tranga mampiseho fa ny fampanantenana dia tsy fitaovana entina mandresy lahatra mandritra ny fampielezan-kevitra ihany, fa mety ho toko azy tsapahitanana rehefa misy ny finiavana ara-pitantanana sy fandraisana andraikitra ataona mpitondra iray. Amin'ny lafiny sosialy kosa, ny fahazahoan'ny ankizy fidirana mivantana amin'ny sekoly ambony kokoa ao an-toerana dia manampy amin'ny fiainany tsy fianarana, mampiena ny fandaniana ho an'ny ray aman-dreny ary manamafy ny firaisan-kina ny vondrom-piarahamonina tahaka ny endrika amin'ny latsa-kemoka io raha zoina ny zava-misy. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa efa ben'ny tanàna ny Moramanga i Jean-Claude Roger Rakotonirina, mpandrindra nasionaly ny antokotoky Madagasikara izay namoiny ainy ny sabotsy lasa teo. Niakatra tsikelikely tamin'ny tanatoatra ara-politika ny tenany fony fahavelony omaly dia nampahery ny ankohonany ny antoko ary io maraina io dia niala tao alasora ny nofo mankatsika ny Jean-Claude Roger Rakotonirina ny azo an'ny Moramanga mialohany itodiany any Fenorivo Antsinanana. Ny atsiprian'izay. Nampahery ny vady aman-janaka sy ny fianakaviany mpandrindra nasionaly ny antokotiky Madagasikara Jean-Claude Roger Rakotonirina ny fianakaviam-be ny antoko-tim. Isan'izany ny Flora Valmanana Marika, ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antokotiky Madagasikara ary ny mpikatroka tim manerana ny boriboritany eniny eto Antananarivo sy ny avy amin'ny faritra manodidina. Tsarony maro ny asa nataony teo anivon'ny antoko sy teto anivon'ny firenena ny amin'ny fitozoroana ho an'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Tsy ho raraka an-tany ny ezaka izay efa natombony indrindra teo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny antoko ka nafana nampijoro ny antoko sy ny fisiany ireo mpikambana eny ifotony ho an'ny antoko hatramin'izao. Ny marana teo no niainga tetsy amin'ny trano ny andrasana teto Antananarivo tao amin'ny fokotany Ampahibatu, komina Alasora ny nofo mangatsikany ary nijanona teo Moramanga. Nandritra izany no nampahirezana ireo mpikatroka timma sy ireo olon-tsotra ao an-toerana ny ankohonany. Iza moa Rakotonirina Jean-Claude Roger teraka ny 9 novambra taona 1979 tao Ambatondrazaka manambady ary miteraka roa mianadahy
izay ananany zavikely efatra. Nahazo ny diplôma CP tao Maroantsetra tamin'ny taona 570 Ny taona 570 kosa dia nahazo ny diplôma BPC tao amin'ny CG Manoro ary afaka baka tamin'ny taona 790 tao amin'ny lycée Henrivo Est. Ny taona 170 izy dia napakatra Andramatoa Aimé Juliette ho vadiny. Nianatra efa taona tao amin'ny université Balika 5 ka nahazo ny diplôma maîtrise en gestion. Nifindra teto Moramanga tamin'ny taona 570 ka nisahana niasa Mahatale Général ny orinasa SODIP ary nanangana ny orinasany manokana Caproma. Ny taona 770 izy dia lany be ny tanàna 770 lany be ny tanàna teto Moramanga nandritry ny efa taona ary noho ny ezaka nataony dia nahazo fiarah-miasa tamin'ny commune Sainte-Suzanne tao amin'ny La Réunion ary nanampy tanteraka tamin'ny fampandrosoana any Moramanga izany izy. Izy dia nisahana tamin'ny sehatra maro toy ny fivarotana ambongadiny, ny toeram-pandihizana itomboklahy dia olona tia fanatanjahantena ka nanorina ny ekipa baskety sy ny foty mendrika. Tamin'ny taona 20 dia nifindra monina tao Toamasina no nifandraisany ny finatanana interrégional tao amin'ny enseignement technique nandritra ny 10 taona. Tamin'ny taona 20 dia nanapa-kevitra ny ifantoka tanteraka amin'ny politika amin'ny fidirany tao anatin'ny ankotim izay nanana ny anjara asa ho mpandrindra nasionaly ny Antoko. Nahazo ny malibonahitra Chevalier de l'Ordre National ny taona 2020. Rehefa niala teo Moramanga dia nijana tao Brickaville ny délégation ary mbola nampahiry ireo fianakaviana ihany koa ireo mpikatroko ny Antoko teto. Raha ny fandaharam-potoana dia hoentina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra sy hitondrana ambavaka ny fianakaviana ao amin'ny fiangonana Anglikana Santa Jacob ao Toamasina ny 12 Aogositra amin'ny 9 maraina. Aorian'izay dia hianavaratra ho an'ny Fenarivesta ny nofomangatsikany ary andrasana ao Ampasina Mangory. Ny alarobia 13 Aogositra kosa nataony fandevenany any Fenarivesta ihany. Mankahiratra ihany ny ankonana sy ny fianakaviany manontolo ary ireo mpikatroka tima rehetra sy izay eto amin'ny orinasa MBS. Vaovao maresaka avy any ivelany kosa indray dia ny 15 Aogositra ho avy izao any Alaska no iona ny filoha Amerikanina sy ny filoha Rosianina Vladimir Poutine araka ny fanambarany ny filoha lefitra Amerikanina David Vance ho famana ny krizy ny Ukraine sy Rosia no antony ity fionana ity raha ny vaovao andao aratsika ny antsipriany izay. Ao anatin'ny fanomanana ny fionan'ny filoha Amerikanina, Rosianina ary Ukraine États-Unis. Hatreto aloha dia nandà mafy ny tsy iona amin'ny filoha Ukraine ny filoha Rosianina. Manao ny ezaka isian'ny fionan'ny telotota moa ny Amerikanina sy ny Europeanina satria ny ampitsarana ny ady ka ametrahana ny fandriampahalemana maritra any an-toerana no antony fionan'io. Ry zareo Europeanina moa dia nametraka fa tokony anatrika io fionan'io ny filoha Zelensky. Mitovy hevitra ireo firenena 7 eo anivon'ny vondrona Europeanina nilaza androany fa mipetraka eo foana ny sazy ho an'ny Rosia. Toanan'izy ireo ny ezaka diplomatika ataon'ny États-Unis ampionana ny filoha Rosianina sy Ukraine saingy manohana trano kosa ny tantsoroka ara-miaramila sy arabola any Ukraine. Ny 15 Aogositra ho avy izao any Alaska moa no anaovana io fionana eo amin'ny Donald Trump sy Vladimir Poutine io. Alaska izay 730 km ny elanelana amin'ny sistany Amerikanina sy Rosianina. Any avaratra Amerika no misy any Alaska ary any Rosianina izy teo aloha fa novidian'ny Amerikanina. Andrasana izay tony ny raharaha.
fa ampitsabo iray lasa mpiara-miasa tamin'ny zazano karakara ny 20 taona lasa ilay vehivavy saro-piaro indrindra maneran-tany ary ny faritra ho an'ny fahafatesana na ny zone de la mort eny amin'ny tendro ny Everest ireny otranga afakely hoentiny saranjaratina amintsika indray amin'ny ity alety. Toerana isan'ny mahafaty nefa be mpandeha indrindra ireo mpankafy mianika tendrombohitra avo ny tendrombohitry Everest. Tendrombohitra avo indrindra maneran-tany hatrany amin'ny 2700 metatra ny avony. Faritra mahafaty na zone de la mort rehefa tonga eo amin'ny 2000 metatra ny miakatra. Miakely ny rivotrany, oxygène miba hatrany amin'ny latsaky ny 20 degré Celsius na latsaky izany aza ny maripana. Manampy trotraka ny rivo mahery tampoka mihoatra ny 80 km isan'ora. Ao anatin'izay tontolo sarotra izay na dia ny fihetsika kely tsotra aza dia lasa mandreraka sy manepitra avokoa. Lasa fasana ankalamanjana ny lalana miakatra amin'ny tendrombohitry Everest. Feno fatin'olona mantsy ny lalana miakatra mandrapatonga ny etapony any. Ireo faty miapatra tsy misy paka no lasa karazana famantarana ny lalana izorana na ny repère. Maro ireo razana hita amin'ity lalana mianika ny tendrombohitry Everest ka ireto no isan'ny malaza indrindra. La Belle Endormie na i Francis Argentive, endrika matory toy ny mbola velona. Green Boots na i Chewang Paljor, mionka ka tazana ny kiraro maitso fluo. Anelor Smatch, vehivavy mipetraka miratra miankina amin'ny sakosiny, mifahofa ny volony rehefa mitsoka ny rivotra. Voatahiry tsara ireo razana ireo noho ny atsika mamirifiry, nefa misy ihany ny fahasimbana miandalana toy ny any Anelor Smatch. Nahoana no tavela ireo razana maro ireo? Satria ny finiavana maka ireo razana eo amin'ny toerana misy azy dia atarona kokoa no miakatra amin'ilay tendrombohitra. Nafatesan'olona roatra ny fikasana ny Anelor Smatch, nefa dia mikisaka santimetatra vitsy miala amin'ny toerana nisy azy monja ilay razana noho ny avesany sy ny firaketany amin'ny laglasy. Na eo aza nefa ny taham-pahafatesana avo hoarina amin'ny fialam-boly hafa dia maro ireo mbola teo eny amin'ny tendrombohitry Everest. Lafo dia lafo koa ny makeny satria mbo dia manomboka amin'ny $1,000 na $7.50 tapitrisa ariary fa azon-dalana ka hatramin'ny $100 isan'olona izany raha kely indrindra, ankoatra ny saran-dalana makany amin'ny firenena misy azy dia eo anelanelany ny Nepal sy Chine. Vehivavy saro-piaro indrindra eto an-tany Debbie Woods, ary nalaza tany Angleterre izy noho izany antony manokana izany. Hatramin'ny nifandraisany tamin'ny Steve Wood mpiara-miasa aminy dia nofeheziny ny zava-drehetra. Savay ny findainy, ny solosaina, ny kontiny amin'ny tambazotra sosialy toy ny Facebook, Instagram sy ny Snap. Fafany avokoa ny sarin'ireo vehivavy rehetra hitany. Raha ny tsy jery vehivavy hafa na eny an-dalana na ao amin'ny fahitalavitra na amin'ny internet ny sakaizany. Ankoatra izay, ampanaovy ny fitiliana lainga na détecteur de mensonge ity sakaizany ity isaky ny avy mivoaka ny trano. Tsy avelany dabi mijery dokam-barotra amin'ny fahitalavitra koa ity sakaiza raha misy vehivavy miseho ao. Vonoiny avy hatrany ny fahitalavitra. Taorian'ny fitsirina natao mpitsabo tamin'ny Debbie dia fantatra fa manana aretina antsoina hoe trouble bipolaire sy ny syndrome d'Othello, izany hoe mendrika fahasarotam-piara tafahoatra. Tsy fahita firy io syndrome io, saingy tena zava-doza satria mahatonga ny olona ino izay zava-mitranga nefa tsy misy proof akory. Ny aiky Debbie fa misy fandraisana amin'ny zavatra nahazo azy taloha ny fitondran-tena ny ankehitriny. Naratra izy tamin'ny fitiavany teo aloha ary very ny fatokisany olona. Nilaza izy ity vavadiny fa tsapa ny fijaliany Debbie ka miezaka manampy azy izy, saingy tsy mora ny fiainany andavanandro. Mifototra amin'ny fifampitokisana fa tsy fanaraha-maso na endrikendrika toy izao ny tena fitiavana. Mbola misy ary ve ny olona saro-piaro noho i Debbie? Tamin'ny taona 1970 nisy mpitsabo mpanampy antsoina hoe Vilma Hong nikarakara azy iray tsy tonga volana. 20 herinandro izy niteraka, zara ny lanja raiky lao. Brandon Seminator no anaran'io zaza tsy ampy volana io. Taty aoriana lasa mpitsabo
docteur en neurologie pédiatrique ny tenany ary miasa ao amin'ny hôpitaly miaraka amin'ilay vehivavy namonjy ny ainy fony izy voateraka. Rehefa niara-ny asa izy dia tadidy ny Vilomany anarany. Taorian'ny fanontaniana vitsivitsy nataony taminy toy ny toerana ny aviany sy ny mombamomba ny fianakaviany no namantarany fa ilay zazany karakarainy 20 taona lasa ity mpiara-miasa amin'ny akaiky ity. Gaga no sady tsy netin'iny Brandon tamin'ny voalohany ka noporofony fa marina izany taty aoriana kely. Nisaotra sy nanome fanomezana azy Brandon ary lasa mpinamana tsy mifankafo izy ireo hatramin'izao. Ianao koa ve mba efa nifankahita tampoka tamin'ilay olona ny karakaranao tamin'ny mbola fahazaza? Tapitra ny fampahalalam-baovao tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana teknisiana sy na manampanao gazety nafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.